Mananjara roa faingo efatra isanjato amin'ny arikarena faobe ny tontolon'ny fifandraisan-davitra eto Madagasikara raha ny atotanisany vondrona Europeana ny etsakilany dia mbola ambany ny tany fahazona internet sy ny tapazotra-pifandraisana eto Madagasikara raha oharana amin'ny firenena manodidina tanjony fanjakana araka izany ny ampakatra io tahy io ny ministra poste sy ny fifandraisan-davitra misaina rahalamondray miantraika amin'ny seha-piariana rehetra ny tontolon'ny numerika hoy ny ministra ny poste manana anjara toerana lehibe amin'ny fampandrosoana ny toe-karena ny tontolon'ny numerika sy ny fifandraisan-davitra ary ny tontolon'ny poste ny araka ny nazavaiko teo moa dia nisy tanjona maromaro izy io nandalotsika teo amin'ny tika le tika zany dia apetraka dolo atao hoe fitaovana ny télécommunication ny informatique sy ny sisa dia aveo tsika niditra teo amin'ny hoe numerika zany hoe fanangonana andreo données be da be zao tsika eo amin'le économie numérique zany hoe hoentitsika any amin'ny secteur d'activité rehetrarehetra ny numerika zany hoe ireo données be da be reo sy ireo fahaizana sy ireo fitaovantsika reo ka ny économie numérique dia miatraika amin'ny secteur d'activité rehetrarehetra ary raha hoentitsika raha zany eo amin'ny fitondrana dia ny ministère efatra amin'ny roapolo ny fanjakana rehetrarehetra dia mandray anjara daholo eo amin'ny économie numérique. Misy andraikitra tokony hosahan'ny mpianatra toe-karena sy fitantanana ny fampandrosoana ny tontolon'ny numerika hoy ny ministra ny poste nandritra ny fahamelona be larana nataony tamin'ireo mpianatra teny Ankatso. Ny fiarana amin'ny mpianatra tahaka izao amiko dia ilaina tsy voalohany ty fa faharoa ny voalohany moa zany dia efa natao teny amin'ny école polytechnique Votovorona dia tia tatao amin'ity université ho andretim-pianatra amin'ny économie sy ny gestion amin'ny fampivoarana amin'ny Madagasikara dia ilaitsika koa ny fandroana lalana andreo mpianatra eo ilaitsika koa ny ministera mba mandray anjara amin'ny fampianarana azy ireo kanefa koa ministera koa dia mila azy ireo amin'ny fitantanana ireo asa na projet zay tanterahany ankehitriny satria raha ny mpiasa ministera fotsiny dia tsy ampy. Taorian'ny mpianatra polytechnika teny Votovorona ny tafa tamin'ireo mpianatra fitantanana sy toe-karena teny Ankatso indray ny ministra ny poste ny fifandraisan-davitra sy ny fampiroboroborana ahitao araka azy miridra androany.